Amuruni fumaniwa wanjamani fuirai miuri paka mafia mambina Madusirani satana vai vumidana Ele já se fez minha sua Natuluri sai na tsara tuku masino Mahi sai na nilala magayangina Sai na aflaka halala Fatini lala miyudana Nuana chara Nai paradisa Ake keswe Itini tana kufiki Fa manunza mie tirano te Asavela dele Tampano antala não salveri Se socio E anaulo tu Chico Azuku ambara fara tutiaru Manzari mapanai Rajati ni fakapanai Kafara ni umay Surati fiafara Nitunggu tu di tanahku niluni malu Yeriti mi suffici univava Saniwe ratuntali Si sava vitiani Visau miti Apeja quami Que queijo e tinitana kufiki Famanu tanye tiranu Asavella nei Cantano andana não sauderi Te socio e anaulo tu Chifu
Isang itaran ako, isang mandirana, mandirana, dewanilana, isang yakakina, ito, mamamami, labi paulina, Fenufiananda, Paisau tunturisau, Yoga oha chanya chani, Marukuri fahavanu, Ejamono nifanani, Lairana, Ritubuchi Shani, Isang kitarana, Yakakina, ito, mamamangyo, labi paulina, Fenufianana, Paisau tunturisau, Yoga oha chanya chani, Marukuri fahavanu, Ejamono nifanani, Lairana, Ritubuchi Shani, Manalo. Si fermi mitia, kemarin vakati bamiaka, manabitabi tumatim, zabiatu abi, zawane patu sakyatani anakna, asaluna matang jaga. Dugu-dugu karikuku, matumani di badan daun itu.
Talakali babaku, sana rasa kwati, sabizan, asapana, nama tau chapa, isitu kuiza. Yasenu nikapanganaru, kanapanay, kadeni zau, baby beba. Yelu kari kuna wuku, Adiudu ite, nana niku. Inti, bagyusi matini, abyaru denyani, amufiano na. Nunana mafilu, faniwa yubaku. Yatura camina, Jesus, thank you. Everyone at the Nanankinani wariku Aumanina Tonana meluka Ia vetani ni fisainaku
nandevona tsy isy ilay fanatenako nanaky aomba handy lalavaoka italizay tsy hitako teo aminao ifindrilay fahazavana natrandraiko ivadikao aizina inoko fa tena nominany fiainakazaha inoko fa ijoritsanana iady vaovao inoko fa teo mafirinany iandiai ilay tiniko fa tsapaky ferini fiamana tiniko fa enaisakia natakikilala tiniko fa penatsamana uaza itorinana izay tsy sitraka isalasala isampatsampana ny hidy tsy tapaketrao aizay any no aleako tonisy erizay isintona mafia ikio iverina amin'izay tsy nisy anao talo tofaly am satria manao zay tiako ata finaritra fabe toko ireo lala izay ataoko anefa tsy mitondra so ayaminao ihany no to inoko fa tena nominany fiainakazaha inoko fa ijoritsananao iady vaova inoko fa teo mafirinany tiniko fa tsapaky ferini fiamana tiniko fa enaisakia natakikilala tiniko fa epenatsamana uaza itorinana izay tsy sitraka inoko fa tena nominany fiainakazaha inoko fa ijoritsanana iady vaova inoko fa teo mafirinany iandiai ilay eny ary toko an faly miarabantsika rehetra am'izao arivarivo zao an aza aloha mpanatonina kely fa manjary tsy mahazo tsara faly miarabantsika rehetra am'izao arivarivo zao ary ohatrany hoe somary vaovao mampalahelo foana no mitambatambatra eto an de manahirana dao no fandehan'ny rehetra
Zao ny fandaharantsika androany dia fandaharana vodikevitra anankitelo. Vedikevitra voalohany indrindra dia momba ny opération na escroquerie mitranga amin'izao fotoana izao izay mandeha amin'ny anarako. Faharoa opération koa ana dénigrement na akama maty izay fantatrareo tsara hoe zoky mamy Arlala Rasolo John. Misy dénigrement, il y a des folles rumeurs autour de son décès. Dia tsy maintsy asiana précision ihany, ary tena tsy maintsy asiana précision mihitsy satria manahirana amin'ny fianakaviana le mieritreritra an'ilay izy, manahirana an'ilay taranany ihany koa ny mieritreritra an'ilay fanaratsiana, ary indrindra izahay akamany koa izay mijoro ho akamany rahalahy zoky Mamy Rasolo John amin'ny alalan'ny fandefasanareo tsao izay fantatra ny tanjona fa tanjona politika. Fa nanazava hoe ny fifankatiavana entre akama, entre fianakaviana tsisy idiran'ny politika ho an'olona misaina, ho an'olona misaina sy mandinika. Fahatelo, Dezy Kapoka et ses mensonges planétaires. Fantatrareo hoe iza ny Dezy Kapoka, celui qui parle et qui dit tout le temps kapokatsika io, haitsika io. Ka ho avoakantsika eto, ny lainga afafan'ny Dezy Kapoka ao anatin'ny zavatra izay ataony ka manjary manimba fiarahamonina, manimba sain'olona, ary misy moa olona dia manao fanahiniana mihitsy mikipy, mody tsy malala ary mody tsy mahita, na dia efa presque hoe tena abus inestimé et inestimable ny ataon'ny Dezy Kapoka. Mbola misy foana fanatika, mbola misy olona foana tsy misaina, misy olona foana tsy mandinika hoe efa mba midépassé ny entendement kosa izany zavatra ataon'ny Dezy Kapoka izany, sao dia mba tsy tia ara ny olona tokony toanana, sao dia mba tsy tia ara ny olona tokony alefa hitondra antonana, hitondra ny firenena eto, ary sao dia mbola sao dia tsy tia ara, fa sao dia voafitaka ity olona ity tsika hatramin'izay. Ho démontreko izany rehefa avy eo ary ho asehoko aminareo hoe reto ny dossier, reto ny zavatra ahafahanareo mandinika sy mahita hoe kapoka ny Dezy Kapoka tokoa no mandraitra atody, ka ny Dezy Kapoka dia zao rehefa tsy mandoa izy dia efa izay ihany ny azy ny important aminy, fa ny azy to bénef. Izay izany ny androany. Atomboka tsika amin'ny vaovao tena mampalahelo. Zao nangataka autorisation tamin'ny fianakaviana vao afaka miteny sy hiteny an'izay démenti ataoko rehetra eto. Misy limitiny ihany ny zavatra azoko tenenina, kanefany ny zavatra izay ho teneniko eto dia manitsy ny tsao rehetra izay foronina, ary mba entina ampiadiana ny fianakaviana dia hoe havana akaiky avy any amin'ny ramatoa, vadiny rehefa akaiky tsy azo atao hoe tompoko lahy, vadiny zoky Mamy Arlala Rasolo John no mamafy lainga. Ary mba hampitombona an'ilay izy koa dia lazaina hoe avy any amin'ny zandriny faralahy izay mipetraka eto Paris, zandriny moa izany fa tsy hoe faralahy, mipetraka eto Paris, any ambady any Lalatiana mpanao volet, dia lazaina hoe izy no mitantara ny mensonge izay tiany ny mpanao politika afafy. Zao le izy, isika malagasy zany tena
araky ny teneniko anareo foana hoe ny mpanao politika malagasy dia tsy mifaritrovana. Ka na dia ao anaty fahoriana raha le fianakaviana dia miezaka foana migriny eo te, miezaka foana mametraka fanalotona, miezaka foana mametraka rago, miezaka foana mampita komerazy. Niera tamin'ny fianakaviana hoy aho, satria ny fianakaviana dia ao anatin'ny fikarakarana tanteraka ny razana, ao anatin'ny fikarakarana tanteraka ihany koa ny fotoam-pivavahana rapitso, satria misy ny afatry tombokilahy, misy ny afatry zoko zany, satria tsy fiteny hoy aho ny tombokilahy Mamiarlala Rasolojaona. Zao le izy a, alefa ny fafy, alefa ny lainga, ary fantatra ny olona mandefa an'ireo ny mpanao politika mpanohatra ihany. Mpanao politika mpanohatra tsy manana direktiva, tsy manana deadline, tsy manana maprod, zany hoe tsy manana feuille de route, tsy manana focus izy fa dia hoe ces occasions rehetrarehetra, toutes les occasions sont bonnes pour salir et pour attaquer. Ao le izy a. Nafafy zany fa hoe maty ny coronavirus, Mamiarlala Rasolojaona, ka miezaka amin'ny fianakaviana manafina an'io, ka aiza ve volana juillet dia rehefa tao tsara mihitsy ny compte dia efehana coronavirus dia maty 20 jours après. Du moins des rumeurs folles zany à Paris, en France, ou même ailleurs, na any Madagasikara ary. Voatery moa ny tena tsy maintsy nanontany ary manao vérification par rapport amin'izany. Ma hoe ilaina ihany ary tena ilaina ny manazava ny saim-bahoaka amin'ny zavatra tsy fatifatrian'ny vahoaka. Ny olona mino an'izany tsao zany sy ny olona mandefa an'izany tsao zany dia voalohany indrindra fantatra fa olona tsy nianatra. Ary raha olona nianatra izy dia miny mamafy ilay tsao mba ho an'ny mivendrana. Ny vendrana ihany manko ny mino ny zavatra marivo salosana araky ny teneniko foana hoe si vous voulez être fort, si vous voulez progresser dans la vie, fréquentez les gens qui sont plus intelligents que vous et qui sont plus forts que vous. Autrement, vous n'allez jamais progresser, encore moins évoluer dans la vie. Dia ny olona mba manatsaina kely zany mandefa an'izany kanefa to tanety amin'ny vendrana ihany, dia ny vendrana dia mino hoe marina izany fa maty ny coronavirus tokoa andriamatoa Mamiarlala Rasolojaona. Zao le izy. Raha niala tany Madagasikara i Mamiarlala Rasolojaona miaraka tamin'ny vadiny sy ny zanany dia avion tsotra ohatran'ny avion rehetra, le mirapatrie vahiny iny no nandehanana izy telo mianaka. À une seule et unique condition. Ny olona rehetra izay niditra tao anatin'io avion io ka niekena nentin'io avion io dia azafady misy dossier latsaka io andrasitra aloha sady maika manko izy ity azafady tompoko tena maika ity amin'ny asantsika rehefa avy eo ity manko azafady
Zay. Dia à une seule condition ahafahanao miditra ao anatin'io avion io. Zao le izy. Tsy maintsy manao contrôle coronavirus ianao 72 heures avant. Ary tsy maintsy anatin'ny dossier anao hoe testé négatif ianao. Miditra ao anaty avion koa ianao mbola misy testana température sy ny karazany. Dikan'izany matoa izy telo menaka tafiditra tao anatin'ilay avion dia résultat négatif ny résultat n'izy telo menaka niala tany Madagasikara. Raha izay tsy tafiditra taty koa ianao teo amin'ny aéroport raha nisy température ka nisy coronavirus. Zany hoe le filtre zany impératif déjà miala any Madagasikara ary ny Pasteur, Institut Pasteur ihany no ekena amin'le contrôle na le test atao zany. Zany hoe tsy mifanjakana malagasy akory no manao ny test mba tsy isinony hoe ohatran'le nitranga tany Maurice iny hoe niala tany Madagasikara négatif tonga tany Maurice positif. Ny Institut Pasteur mihitsy tompoko no nanao ny test ary ny raporo mba ahafahana nandeha dia ny izay dossier sy izay document zay. Nangataka moa za fa noho ny amehana dia mbola tsy azoko avy any amin'ny fianakaviana fa mbola ho azoko io dossier io hoe ity miprofo fa négatif izy telo menaka y compris Mamiary Lala niala tany. Rehefa avy ny consulté ary tsy menatra amin'ny fianakaviana miteny an'izany tompoko averiko ihany fa nahazo autorisation ahako matoa ny teny an'ity ary fantatrareo tsara fa efa niteneniko teto fa akaiky ary tena anisan'ny olona considéreko ohatran'ny hoe zoky akaiky izany Mamiary Lala Rasoolo Arodrolondany ka tsy maintsy mihera amin'ny fianakaviana zay vao afaka miteny amin'ny zavatra teneniko eto. Rehefa avy ny consulté ny professeur Rado ny fianakaviana dia hoy professeur hoe mbola velona izy azo verifiena hoe ny mety am'ity dia makany andafy ianareo asiana protège fa raha eto Madagasikara ty dia didina. Tonga tsara taty andafy izy telo mianaka le 27 dia tonga dia rendez-vous tany amin'ny hôpital américain. Tsy ndriko manokana eto fa zareo no niatoka ny billet. Tsy ny fanjakana zany alohandray azava koa zay. Faharoa. Fahatelo mbola ny fianakaviana ihany koa no nandoa sy niatoka ny vola tao amin'ny hôpital américain. Zany hoe tsisy idiran'ny fanjakana mihitsy zany eto. Ny idiran'ny fanjakana eto dia au chevet an'ny papany Ramatokely Lova adiniko moa le nom fa raha Noromaro angambany izay fa za moa izy ny hitako ny nahakely azy dia Lova foana mifetsiko azy ka ialako tsiny ny Ramatodirikaby fa zatra an'izay dia mino fa tsy ho sarotiny ianao raha tonton mba miantso hoe Lova satria zay foana no nahazatra anahy tompoko amin'ny anaranao. Dia za fianakaviana no niatoka, fianakaviana Rasoolo Jaune ihany no niatoka ny frais rehetra tamin'io hôpital américain io. Aza adinonareo fa niasa elaela tany États-Unis en tant que premier conseiller Mamiary Lala Rasoolo Jaune, possible mihitsy fa mbola nalohany cotisation amin'ny assurance-ny dia mazava ho azy raha ny hôpital américain mandray anazy aty satria mizohira ny assurance efa ny cotiseny tany États-Unis.
Zao ny zavatra lazaiko atsika. Le 28 ihany izy, iny 27 iny izy tonga de efa nitazomina satria urgent le cancer au niveau amin'ny pancréas nahazo azy. Averiko ihany autorisé matoa afaka miteny an'izany. Tsy misy na goutte ray ara-trasina coronavirus eo tompoko. Izao manko le izy. Mba manontany ihany dokotera, mba manontany ihany manam-pahaizana. Fa ny aretina taky ny cancer zay antsoina hoe homamiadana, marina fa nisy tokoa mitaraina raha zoky hoe marary de nieritreretina hoe vavony. De karakaraina fanafody vavony de moment calme l'izy ary ny zavatra tsy fantatritsika rehetra dia malgré ny taonany de izy c'est comme un jeune homme de 59 ans. Ary raha ohatra anao mianahana manao tennis aminy de mbola voany satria izy sportif. Io ranjony iny azy tena matevitevina mihitsy no sport nataony ary izy tena tia sport. Ny zanany rehetra tia sport daholo. Jay tax ry iza le faralahy adiniko ny anarany pilote moa izy amin'izao ary ny zanany vavy koa tafita daholo ny zanaky Mamiarolala Rasoloarjona. Zany hoe ao anatin'ny fianakaviana tsiritin'ny olona izy fa tsy hoe mitsirita olona. Manana amin'ny maizy azy amin'ny fianakaviana Mamiarolala Rasoloarjona. Tsy voatery hoe dirikaby ny zanany vavy zay vao hoe tafita izy menakavy. Manana amin'ny maizy azy io fianakaviana io tompoko. Raha izay. Ka hoe alefa aty Frantsa zany asiana protège le cancer amin'ny pancréas. Zany hoe tsy nididina zany. Natao tsara io zavatra io, vita tsara avec succès. De hoe tsy naninona kanjo efa miparitaka au niveau en foie. Zany hoe au niveau amin'ny aty le cancer. Teo ny nadanjerosy azy. Averiko ihany fa ny pancréas, ny cancer any amin'ny pancréas zany dia sarotra raha any Madagasikara no mijery an'izany ary le azoko noho izy hoe tena le sportif mandeha tongotra manao fitazaina vatana tsy misotro toaka zany olona zany tsy mifoky zany. Marina mafy na divay ary raha tsy diso atao tsy mitifitra an'izany izy de mieritreritra izy fa matanjaka ary raha tsy efa voadona hoe iny hoe tsy maintsy entana any amin'ny dokotera de nataony analyse sy ny karazany rehetrarehetra de tany amin'ny professeur Rado vao hita l'izy de zay vao nievacuena le 28 any natao ny zavatra rehetra. Malheureusement teny tsy zakany Razoky ilay zavatra le traitement zafady dia maty ary nodimando Razoky. Zay ny amin'iny. Voaka zany marina hoe tsy misy coronavirus zany no nahafaty azy. Zao ny lazaiko anareo raha sanatria nandainga amin'ny fianakaviana dia tratrako. Satria noho ny alahelo tena kamako le ry. Vao vita ny émissionko de niaraka ny tenako sy ny secrétaire généraly ny Monde Justice zay tena isaorako anazy Monde Justice France. Isaorako anazy amin'ny fahatsapany hoe fanatanterahana zany adidy zany. Vitsy ny olona manana disponibilité ohatran'izany ramatoa zany. Daniel Andrianarivelo. Zao ny lazaiko anareo. Tonga tany amin'ny hôpital américain de hitan'le médecin hoe tena nalahelo be. Zao ny zavatra niteneniny vao eo ny fianakaviana ozy izy milasa ary tsy azo mizamiza jerena intsony maty ozy izy.
dia mety moa rehefa izay dia izay. Dia zao izy tena le dokotera indray zany fantany aho fa hitany hoe nisy intrigue be tamiko sy alahelo be. Dia nasiany mipetraka dia raha azony natao nanome kafe anahy dia nanome izy. Fa fantany hoe andà satria ny coronavirus dia tsy hisotro mihitsy aho. Dia nanazava amin'izay izy hoe zao ny zavatra nitranga izy zao ny zavatra nitranga. Any amin'ny farany izy vao manontany hoe fa inona kay ianao? Proche de la famille. Ay ozy izy, bon, nazavaiko anao zay ozy izy, zay no nahazo azy. Zany hoe le dokotera io zany no tena nanazava hoe misy zay no nahazo anazy. Tsy nandainga zany ary tsy mbo karazan'ny irony fianakaviana tranondaingy reny ny fianakaviana mamiary lala Rasolo Arjona. Hoy ngady taxe anikeo maraina rehefa nangalako autorisation izy hoe afaka miresaka amin'io ve za ry zandry. Dia ozy izy hoe non, tsisy mamenatra anao tonton ozy izy, fa tsisy mamenatra antsika fa lazao ary tantarao daholo ozy izy. Tsika ozy tsy karazan'olona hoe mpandainga na tranondainga irony isika. Tsy mamenatra amin'ny fianakaviana milaza ozy izy hoe matin'ny cancer de pancréas dada. Lasa mavesatra ho an'ilay fianakaviana, le tsaho alefantsika ataoko hoe tsika mihitsy, satria le izy tonga aty Ampototsofoko ary lasa manahirana le izy hoe ary anaovana resaka any amin'ny Facebook dia aratsiana hatramin'ny vie privée an'ilay zanak'olona nefa le olona ao anaty fahoriana. Mba mivavaka ve tsika malagasy? Mba mandinika sy misaina ve tsika malagasy e? Raha mba ohatra mako tao anatin'ny vengeance politique tamin'izany andro, tsy mbola nahita ka hoe ilova na hijery taxe niditra nanao politika ka nanaratsy olona. Tsy mbola nahita an'izany atoko. Ka raha ohatra nareo te verser amina vengeance amin'ny andro radiolina dia mangavy sy le lafina paladitra hoe tompoko any amin'ny andro radiolina nareo manao azy fa avelao le olona manam-pahoriana tranquille fa hajanony le fanaratsiana fa tsy mahasoa anareo manao an'izany zany zavatra zany. Tadio fa ny fanenjehana olona ao anatin'ny fahoriana dia mivaly aminao, na tsy mivaly aminao dia mitaranaka. Indrindrindrindra fa le olona tsy nanao ratsy anao. Raha izay. Faharoa, tadidiko ary naveriko tetiny hoe zandry e, fa maninona lehilahy raha tokony hiditra amin'ny fandraisana didy lalindalina kokoa ela amin'ny firenena. Tany amin'ny 2013 izy no nitenena zany. Za tsy malala amin'io hoe izy en contact amin'ny Hery Rajaonarimampianina ary anisan'ny olona estimeny président Rajaonarimampianina. Dia hoy aho mandry azy, zaho azoky tsy intéressé amin'izany. Fa fomba fanasavako tanindrazana ho aho dia rehefa mahita manao ny tsy mety aho dia mijoro sy mitsangana ho aho. Ozy izy tena mandraisa mihitsy andaikitra fa mila olona ohatra ny lahy zao ny firenena midira lahy ozy izy. Tsy nanaiky mihitsy moa za satria zaho tsy tiako izany mibaikobaikoina zany. Za raha miara-miasa dia tonga dia direct amina filoham-pirenena ary encore tsy dia tiako loatra ny mibaikobaikoina
Satria za rehefa hitako fa tsy mety aho kanefa mbola forsena ataoko de miala aho a. Donc tsy de mety amin'ny filoham-pirenena sasany loatra hiara-iasa amiko satria zaho a tsy mandefitra ao anatin'ny zavatra tsy mety zany. Okay ozy izy fa ieritserety ihany. Bon, mandeha ny tsao am'izao fotoana zao fa anisan'ny nahafaty an-drazoko koa ary nakarary ny sain-drazoko nahatonga ny lova niasa tao amin'ny présidence miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Azafady re tompoko, miala tsiny re tompoko. Zao le izy. Izara tsy zanany asiany mandray adidy amin'ny firenena. Ka mainka fa ny zanany. Ny zavatra tsy fantatrareo ane. Andriamatoa Jay Tax ane. Efa conseiller spécial ny Andriamatoa. Izy teo, Hery Rajaonarimampianina e. Sao de tsy fantatritsika menakavy zany. Sao de tsy fantatritsika fa niala Andriamatoa Jay Tax na tsy fantako na nasorona rehefa taty aoriana. Tsy nitabataba ny fianakaviana, tsy nikorotana, tsy nideadehaka. Tsy nideadehaka izy rehefa lasa mpanolontsaina, anisan'ny mpanolontsaina manokana an'Andriamatoa Rajaonarimampianina, Andriamatoa Jay Tax. Ary tsy nampiova ny fiainany akory zany. Au contraire, raha lasa sahirana izy hoe ny radio neutre saika ampiasaina anaovana propagande. Zany ny anisan'ny conflit d'intérêt zay tsy maintsy nialany tao anatin'le présidence. Tiako tenenina aminareo zany hoe le olona ao anatin'ny neutralité absolue ary teknisiana hoe nomena dirikaby dia hiasa ho dirikaby zany. Ary za de teknisiana fa tsy hoe andeha hanenjika ny fanaovana politika à gauche et à droite dia ampigadra olona na hanenjika olona ny asako no ataoko. Ary nahazo tso-drano tamin'ny dadana anao an'ity. Ireo zanan'ireo dia mahazo tso-drano amin'ny rainy vao miditra amina zavatra anankiray na entreprise na mi-entreprendre zavatra anankiray. Dikan'izany diso tanteraka ny hoe nampiasa ny sainy Andriamatoa Mamiarilala Rasoularjona ny nahatonga ny lova dirikaby ho dirikabyn'ny Andry Rajoelina. Diso tanteraka zany ary mba mandiny ihany rehefa miteny zavatra satria manjary manompa olona ary ianao koa lasa ridicule amin'le zavatra rehetra zay ho resahanao sy izay zavatra ho teneninao. Tsy mivoaka le sarinao baba, zay ny tena marina le zavatra tianao alefa aty. Tsy miparaître raha izy fa diso tsy haiko ny fandehany. Zay zany ny amin'iny. Raha mbola misy hafa ny resaka vie privée de tsy anjarako no mitantara an'izany eto ary tsy anjarako koa no miditra amin'izany. Ary le izy moa mahavariana ao anatin'le fandehan'le raharaha dia anisan'ny roitina ao anatin'ny tatasika ny hoe zao le izy. Rehefa tsy hainao no mitantana amin'ny fiainanao, ajanony le fanaratsiana garanty satria hoe raha ohatra ve le olona misy zavatra tsy mety ataony tezitra apoka de tsy maintsy manao contre-attaque ianao de mamorona. Ny zavatra teneniny eto amin'ity sehatra ndao say ity dia zavatra marina ary voavérifie marina daholo. Antsoa Jesosy rehefa tafiditra anatin'ny fahadisoana ianao.
rasseggiania di mafi mangiuta katumani kanani atwanju aza toali nayandi si mainzi mitanunjikya Fanufu yani muwe ne famichaka azamamu ifu rasenjanya di mafi manjuta katumani kanani atwanju aza toali nayandi si mainzi mitanunjikya fanufu yani muwe ni famichaka azamamu ifu onto the shore, Ampetunya, Yananifu, onto the shore, Ambilaminidai, Yanaelu Nanzu, Sinisentu Namai, is out there, is out, wants to say so. Singulani situ nanda sinyanwana unehena kuni fundi raitu manyana malala ewi masuni Yano fatati tiwe kansu isi ahani utinyani simbulani situpu nandati nyanwanalu unena Raitu manyana Malala ewi masuni Yana fata ditiwe Kansu isi Ani utinyani onto the shore, Ampetunya, Yananifu, onto the shore, Ambilaminidai, Yaelu Nanzu, Sinisentu Namai, is out there, is out, wants to say so. Onto the shore, Ampetunya, Yananifu, onto the shore, Ambilaminidai, Yanaelu Nanzu, Sinisentu Namai, is out there, is out,
Satria mahaleo masoko ianao e be voninahitra sady tiako. Ok, hein? Andraso aloha programme iraray apo amin'iny a. Zao a, de mitohizana any le resaka teo sady faranako a, de hoe karaha voan'ny ratsy voan'ny coronavirus ara de maninona no asiany ireny. Nefa le olona mpivavaka be tahaka ninona. Zao le izy a, raha ny fandehany raharaha sy ny zavatra mitranga amin'izao fotoan'izao dia mbola tsy tokony ho tafody any Madagasikara mihitsy ny vata mangatsiaka ny Mamerlala Rasoalarintsaona. Izy tenany ihany no nanafatra, ary hafatra ao anatin'ny organisation ny amin'ny fianakaviana iray manontolo na ny aty an-dafy zany na ny any Madagasikara dia hafatra nataony hoe incinéreo ao dia eto mody any Madagasikara ny sandrako. Fa izao no ny akamehana ara-pahasalamana dia mbola tsy hisy zany ny fitaom-pivavahana satria ny antony dia zao. Fiderana n'Andriamanitra ary fisaorana n'Andriamanitra nananantsika ny zany olon-dehibe zany, olo-bavata zany. Ka ny fanafenana ny razana zany dia mbola tsy hisy fa natao anatina sandra rehefa incinéré izy dia zay forme hitondrana azy any Madagasikara eo amin'ny sabotsy, izay no afatry Mamerlala Rasoalarintsaona tamin'ny fianakaviana hoe incinéreo fa fantatro fa raha ohatra tonga any Madagasikara dia lasa raha ohatra ny vatako ao anaty vatapaty no tonga any dia be dia be ny olona tsy afaka hiditra ao am-piangonana fa aloha incinérena ao dia rehefa vita ny fotoana amin'ny akamehana ara-pahasalamana amin'ny urgence sanitaire any Madagasikara io, zay aho vao anaovanareo fitaom-pivavahana fiderana an'Andriamanitra. Il a vu juste le vieux frère et il a raison. Na ny rapitso ary eto dia efa mampiantso ny akama rehetra, izay akama afaka ka mba afaka manotrona an'izany fitaom-pivavahana izany dia mifanao fotoana isika rapitso hariva anjoy ary amitadidy amin'izany fianakaviana zany. Rapitso hariva satria raha tsy diso izy teo ho presizeko rehefa avy eo ho anareo zay miantso ka akama afaka ho any amin'izany anjoy sy anotrona amin'ny fianakaviana ao anatin'izany fahoriana izany. Rapitso hariva isika mianakavy, izay manko ny mahakama ny akama. Isika akama koa dia présent tamin'ny fahoriana nahazo an'ilay miaramila kely tanora iny hitojo tamin'izany andro, na vitadidy koa tsika ny amin'iny. Rapitso moa ny tenako sady akaiky amin'ny fianakaviana no amin'ny maimamy Mamerlala Rasoalarintsaona mipartager ary manana an'izany ateo valeurana akama zany. Ny tena akama ny akama tsy mamadika
Ary zay no mahasarotiny aho hoe raha vao miteny ianao hoe namana matetika mpamadika. Manana namana maro. Sasan'izany hatramin'ny rahana hoe na mpinamana tsy mbo niantoka izy na nirarara tamin'izay zavatra natao rehetra. Na makaizy zay na hoe tena hoe na miaraka amin'ny vehivavy ary izy mbola fleurir Kotomalala, mbola miantoka ny hôtelany, mbola miantoka ny volany, mbola miantoka ny taux de déplacement. Ambany tsapaiko izy 20 taona ty aoriana, nitsapaiko ry zalareo 20 taona ty aoriana. Sasan'izany tena lazaiko aminareo, lasa tena tao anatina rasy, sy tena hoe lobbyinina enjana natao, lasa premier ministre mihitsy. Nitsapaiko hoe tony olona teo ve tena kamo, ay namana. Ny namana tsy mahatsiaro anao ao anatin'ny fahorianao, fa ny zavatra fantany eo akaikinao izy rehefa boniboninina ianao. Ilaina zany misonden'ny olona manodidina ihany indraindray mba sondena hoe tena kama ve tony bandy tony, tena kama ve tony sipy tony. Mazava aminareo zao rehefa aveo nisy tena kama tratran'ny soloky. Ka izay noho hoe izy manana izay esprit anakama zay no ijoroantsika akama, anotrona ny fianakaviana ary anotrona ny vatamangatsika ny izany rahalahy zany. Milay ho aza mibany zany, tena miteny anareo, milay zany, il est bien comme ça ce gars-là. Tena ohatran'izao le bandy, ary tena za miteny anareo amin'izao zavatra tena an'izao, tena mbola malahelo aho, ary tena malahelo hoe lasa razoky. Hoy aho tamin'le ankiray zay ihany keo hoe Rozoky ohatran'ny lasa daholo le ty laisan'izany fa mitandremo anareo, mitandremo elahy. Za tsy mbo manao elahy zoky zany fa ankeo tena natoky elahy le ankiray zay. Tandrema lesy elahy amin'ny fahasalamana fa manjary tsisy miteny intsony hoe Fleuria, tsy mety zao ataon'ny lahy zao. Ilaina mako ny zoky miteny an'izany rehefa diso lalana ianao amin'ny zavatra atao. Ilaina zany. Ka rehefa tsy fantatrao ny manaja zoky, rehefa tsy fantatrao zany hoe ity manana esprit amin'ny akama, dia aza tonga ianao fa tsy olana mihitsy fa ny adidy hafa enjehana aloha fa misy olona manana esprit akama ary afaka ianao dia tonga afaka. Misaotra mialoha. Esprit ana akama ihany ary mampalahelo. Tratran'ny escroquerie goavana ny akamatsika any amin'ny frontierany Suisse. Zareo any amin'ireny frontierany Suisse ireny mako, araky ny lazaiko anareo ny olona mambra ny akama aloha tsy afenina fa manamanam-bola daholo ary tsy mamenatra. Tsy mamenatra amin'ny teny zany. Tsisy dikany amin'ny akama zany hoe manao levée de fonds ao anatin'ny 2 minitra, 3 minitra tonga dia 4 000, 5 000 euros tafatsangana eo. Tsisy dikany amin'ny akama zany. Ary lazaiko anareo zany, sahako ny reharehana zany. Ary amin'io tsisy condition hoe ahoana, tsisy hoe inona ahoana. Kanika tratran'ny tsy ho teneniko aloha ny anarany. Fa tratran'ny escroquerie à l'africaine ny akamatsika anankiray, vehivavy izy io. Ka izay no nahatonga anahako hoe nampandrosoanainga n'ity émission ity, satria sao dia misy olotratra koa nareo any ambadika any. Ny fanoratra io afrikanina io ary nangana an'le compte Facebook mihitsy izy izaho amin'ny anarako zany, Fleurir Kotomalala. Zao ny zavatra teneniko anareo, tonga dia contrôler hoaingana ny identité na ny ino moa filazany ity, le ty ambony aty le lien zany. Fa ny foron'le ria dia ny anaran'le ria hoe Fitini.Touré.79. Fitini.Touré.79. Zany hoe misy compte Facebook zany any
brouteur africain, oui c'est ça. Dia mamorona amin'ny anarako ry zalahy. Zao kosa aloha e, na izany na tsy zany a. Rehefa nandinika a, tena misy olona miespionner ny action sy ny zavatra ataon'ny akamo. Satria le izy a, tena mampagaga hoe anisan'le tena donneur, non donateur, na donatrice, goavana, donateur satria couple l'izy zany, goavana amin'ny akama no victime. Zany hoe tsy maintsy ao anatin'ny zay malala zany ny kenao rehefa maromaro tsy maintsy misy miespionner. De mahafantatra mihitsy le olona hoe ianona, ika no zao any amin'ny kany misy vola fandao anina rehefa le opération. De mandefa message amin'ny anarako le olona hoe misy fianakaviana may mipoaka ny gazy ao an-trano le olona de lasa hospitalisé sy ny karazany fa mila vola 300 000 CFA. Ohatran'izao zany ny fiaingany avany. Anareo ohatran'izao le izy. Le akama tsy malaly ininona. Tsy malaly ininona le akama fa de eto fahatsorana be fotsiny. Misy échange ohatran'izao mihitsy le izy. Lava be. De hoe alefaso ny vola, de rehefa lasa le vola, de teneno aho hoe meo ana le copie an'izy fa zao fa izao. Zao io zavatra io azavaiko aminareo. Ny Western Union de référence sur écran et mondial. Tsy voatery any Côte d'Ivoire tompoko io olona io no miescroquer anao na miescroquer atsika. Tokony naka lazainy manko fa hoe maty anaty rano, na latsaka anaty rano ny telefoniko de tsy afaka mandray aho, miantso aho nefa za io zany, nefa ny soi-disant hoe za le manoratra aminy de amin'ny Facebook, messenger zany, de tsy naharaka le nama, le akama de nandoa 475 €. Efa lasa le vola vao tonga saina tapoka, niantso an'le akama anankiray hono aky. De tonga de ozy le akama anankiray fleuritsy anao an'izany mihitsy. Ary marina zany. Ninona zavatra manjo anahy de oriny hoe asa am'ty zavatra ity, tsisy ifandraisana amin'ny followerako. Tsy andeha hitaraina aminareo mihitsy aho. Fa io zany io soratra io ary reto ny proof. Nanoratra le olona de ny compteko Facebook Fleury Rakotomalala ny anoratany. De le akanjo misy Lacoste mavo fotsy manga iny. Tanareo amin'izany le hoe esprit anakama. Mipanika le akama de tsy nanana réflexe intsony hoe marina ve ty sa diso. Mipanika le akama de tsy nanana réflexe intsony hoe tokony hanao vérification an'ity fa nohon'ny le sentiment d'amour exprimé envers le akama en question, Fleury Rakotomalala, de nananao foana ity akama de nalefa le paiement. Zao na iza miteny anareo ka miantso anareo, tant que c'est pas moi directement de tsy miaingo io. Zao manko zavatra teneniko anareo. Misy ka anankiray ohatran'ity, efa ty aoriana le izy vao ieniko. Na sponsor le structure anankiray teo aloha général. Misy olona nandray le izy. Tafaona tamiko le olona nanome vola de hoe fangatsy voaray anao. Marina mafy raha voaraiko zany. Tsy voarayako zany. Nameko anazy mihitsy ka. Ohatrinona 250 €.
€250. Zany anisan'ny motive anahy hoe alao hijanona any ty ankiray ty. Ary zalahy any ambadika any. Zany no mahatonga anahy hoe rehefa misy zavatra rehefa tonga de aleo alefa any madama Arlety na alefa aty amin'ny akoatran'ny hoe zay tsy maintsy mandalo aminahy de mandefa detay any am'le olona avy eo. Tandremo, tant que c'est pas moi directement, vous ne devez pas agir dans le sens où la personne qui vous appelle souhaite. D'accord? Aza mieritreritra mihitsy, tena marina mafy fa na hoe misy olona ara eritreretinareo akaiko ka na hoe any ambadika any ka miantso hoe mila an'zao ony le ry de zao tant que c'est pas moi de aza atao reo olona ary tsika aorianao efa isy an'izany atao hoe isy ny budget, isy ny zavatra rehetra amy dépense amy tony zavatra tony satria tena tsy afenonareo reo olona kosa aloha tsy arako tsony le izy io. Misy ihany manohana anahy fa na izany ary tsy maintsy ataotsika constituer-tsika de manière structurelle ity groupe-tsika ity akamatsika ity monde justice-tsika ty mba ahafahatsika mandroso lavidavitra. Hoy manko le raha namana zay. Filoham-pireneny de hoy ihany navaloko. Zao le izy raikama. Ty indray zany zavatra hafa ty. Aza miandro ny akama anao foana. Fa ny akama tena manao. Eritreritra misy manko miteny hoe fa maninona ny tsy anao manao an'izy e? Fa maninona ny tsy zao e? Maninona ny tsy bainina manao an'io? Or bainina. Andehanao filoham-pirenena zany marina fa c'est l'intelligence d'agir et d'organiser hoe mavita stratégie hoe iny tonga manatona ty amitsika vola anaovana an'izany élection zany kanefa tsy maintsy misy effort goavana alohan'ny atongavana an'izany hoe iny tonga ty amitsika zany ny vola alohan'ny anaovana an'izany hidirana ka hiazakazahana hitetatetahana anao an'izany élection zany. Inona ny vita amin'ity 3200 raha andeha hiditra am'izany tsy tafy zany. Minimum effort miala avy aty amitsika atongavana am'izany de tsy maintsy miainga any amin'ny 2 millions, 3 millions d'euros. Totalitsika menakavy à peu près eo amin'ny 18 000 eo mpanaraka anahy. De atao hoe 8 000 amindreo le curieux avy any amin'ny Ravalo sy Andry Rajoelina. Fa le 10 000 ny tena réel mankafy an'le cause. Fa raha 10 000 fotsiny no mandoa 50 € par mois de fa manome 500 000 au bout de 6 mois vitatsika ny fonds de campagne. Fa na izany na tsy zany na milaza am'izany raha tsy midika hoe anao an'izany fa raha mieritseritsy tsika hoe tondra olona ao anatin'ny groupe-tsika am'izany de tsy maintsy miezaka am'izany tsika menakavy 50 € par mois par tête minimum. Ok. Zao iresaka koa ka tandremo zany amin'ny natiditra n'olo raiky sotranao Herson Lalovika. Zao le izy iresaka momba ny hetsika ataotsika amin'ny 12 septembre. Ho anareo prestataire, zao ny zavatra lazaiko anareo. Na mpivarotra ara-malagasy ary ianareo, fantatro fa ho maro ny olona ho tonga ao. Ianareo any Toulouse zao de efa manomboka midira contact amiko fa efa misy olona tompona andraikitra ary représentant ny akama any Toulouse ka afahanareo mieritreritra ny convoiturage miakatra na midina aty à Paris amin'ny le 12 septembre. Zany hoe le 11 alina de efa tonga
satria fantatrareo ny organisation antsika le 11 alina. Ray zay. Marina koa ny Vezola rakoto, marina anao Vezola. Dia ohatran'izay koa ny any Lyon. Efa misy tompon'andraikitra ihany koa any Lyon. Efa misy tompon'andraikitra ihany koa any Marseille. Efa misy tompon'andraikitra ihany koa any Strasbourg. Efa misy tompon'andraikitra ihany koa any amin'ny côté Andradadjone, any amin'ny Haute-Savoie. Efa misy tompon'andraikitra ihany koa any amin'ny côté Nantes. Efa misy tompon'andraikitra ihany koa any Orléans, zay akaiky, ary misy tompon'andraikitra ihany koa any Bordeaux. Zava, afaka miantso anareo MP, mandefa mesazy, dia henoneo ihany raha tratrako dia valiko amin'ny organisation zay. Ray zay. Faharoa, ny amin'ny polo akama dia maro nareo no nangataka hoe aiza no mikomandy. Hatreto aloha dia aty amiko no mikomandy, fa any amin'ny trésorier no alefa ny vola. Zany hoe eo amin'ny 22 € eo ny vidiny tamin'izany teny taminareo. Ka ny zavatra ilaina alefanareo, rehefa niteneniko hoe azo pena inefatra, satria mety fianakaviana anakefatra nareo no azo azy, mividy ka 80 € zany tsy zaka indray mandeha. Fa anjaran'ny association zany no mitady ny vola ifinansiana an'io. Ka ny polo farafatarany le tompoko amin'ny heriny sabotsy zao, zany hoe aujourd'hui, je ne sais pas, on est quoi, le 13 et samedi 14, 15, le 22 au plus tard, no tonga ny commande-nareo dia mandeha amin'izay ny fabrication. Nizan'iza zany olona fantatrareo ka akaiky ao amin'ny akama dia alefaso amin'ny commande-nareo. Indrindra moa tsika akama dia tonga dia afa alefa daholo tsika akama bureau d'exécutif zany. Tonga dia alefaso daholo ny commande, fa raha tsy zany dia miala tsiny fa hybridina seul nareo, ny olona miakanjo ny fiakanjo, ianareo rery mitaraiky, ary en plus ny pataloha anaovana amin'io amin'ny lehilahy dia fotsifotsy, dia ny an'ny vehivavy tsy fantatro fa zareo manapaka azy, satria za tsy vehivavy, ny ladies akama dia manana ny maizy azy amin'ny fanapahan-kevitra manokana zay ho raisiny zareo, satria tsy haiko ny mampiakanjo amin'izareo, fa raha tiako aloha dia raha azo atao dia fotsy ihany koa, tsy maninona ihany koa zany, satria io zany no safiditsika tokony hoe adio. Salut mamgotsy mamanga fahoriana reso atsika. Bon, zay ny amin'iny. Hiditra amin'ny resaka dezy kapoky tsika. Andefa hira anankiray aloha za, dia hiditra amin'ny resaka dezy kapoky tsika, satria misy olona zany dia mieritreritra fa tsy ho fantatra ary tsy ho tratra mihitsy ny lainga sy ny akamitaka zay ataony atsimo. Aza miala aloha, mbola ao anaty émission laza fa avy eo. Tsy ho fantatra ary tsy ho tratra ny fihetsifihetsena à gauche à droite zay ataony. Bon, miala tsiny laza fa mbola anaty émission. Dia mieritreritra izy fa tsy ho fantatra ary tsy ho tratra ny fihetsifihetsena
amin'izay atao agosy adoraty ao anatin'ny raharaham-pirenena. Tiako tenenina hoe manahirana le raharaham-pirenena malagasy. Manahirana ary indra terabinao zay hoe de izy kapoaka le miteny hoe kapoakako io e, kapoakako foana io ry Eveline Leclerc. Onga terabinao zay hoe lasa nofo ratsy mihitsy le izy farany izy. Aisiremo teny mamy fahiny nahoana no mangina remorotrao sangitina ve ka mampijaly sa tsy natao hoaiana Veniana dino ironi lasantika kavetsu sitiai luani mitamisa ireo fasambarana lutiavina dahalo anche itini lirutana aisireu teny mamy fahiny nahoana no mangina remorotrao sangitina ve ka mampijaly sa tsy natao hoaiana sarineni natonsaiko niorokorokana tao niserana kanefa randotika ny foko ataoko ahoana re no filaza ny fijaliko ny laozanao ho irery toza aisireo teny mamy fahiny nahoana no mangina remorotrao sangitina ve ka mampijaly sa tsy natao hoaiana sangitina ve ka mampijaly sa tsy natao hoaiana aisireu teny mamy fahiny nahoana no mangina remorotrao sangitina ve ka mampijaly sa tsy natao hoaiana nahoana no mangina remorotrao sangitina ve ka mampijaly sa tsy natao hoaiana sangitina ve ka mampijaly sa tsy natao hoaiana
izy ireo teny mamy fahiny nahoana no mangina remolotrao sangitina ve ka mampijaly satsy natao hoaiana sangitina ve ka mampijaly satsy natao hoaiana sangitina ve ka mampijaly satsy natao hoaiana sangitina ve ka mampijaly satsy natao hoaiana. Eny ary tonga ara-potoana tsara mihitsy a. Ie, hiditra amin'ny aferan'ny Dezy Kapoko tsika. Zao a, aleo aloha hazava tsara fa ny aferan'ny Dezy Kapoko a, tsy hijanona ninninona menasy ataonareo anahy. Na ninninona dénigrement ataonareo anahy. Vao maika raha tohizako ary vao maika ataoko. Satria isan'andro isan'andro dia mivoaka ary tsy afenina fa teo am-pandaminana ny zavatra rehetra ako no mivoaka ty resaka MBS no sopatranyity. Tsisy fandraisany amin'ny resaka fanaova-gazety sy ny resaka corporatisme na corporation ity zavatra ity. Aleo hazava ny resaka. Fa misy zavatra tsisy idiran'ny mpanao gazety ny MBS mihitsy le izy fa ny tompon'ny MBS sy ny fanjakana dia misy zavatra tsy milamina ary misy mihitsy karazana hoe abus ao anatin'ilay zavatra. Zao a, hanazava procédure aminareo a. Le izy tsy hoe tsisy zavatra tonga ho azy amin'ny fiainana. Fa manazava aminareo procédure. Io toerana misy amin'ny MBS io dia misy trano ao, misy tokotany ao. Tany amin'ny taona 99 dia intéressé tamin'io trano io ny société zany, zany hoe za zany. Nanao visite tao aho miaraka tamin'ny mpiara-miasa amiko. Asa ho an'izay natadidy nanana agence immobilière izay nilazaina fa zany manko anisan'ny nantotoana an'io agence immobilière io. Teo Ambatomena no nisy azy teo amin'le trano fitaratra be amin'ny ministèran'ny jeunesse io taloha efa lasa nakarana le izy. Anisany tao anatin'ny cible anay Immodile ny anaran'ilay société tamin'izany. Itoeran'io hoe raha eto ny anaovana investissement tena tsara be ity. Rehefa natao ny fanadihadiana amin'ny commune le izy. Dia nanatona ny tompon'andraikitra tao amin'ny commune izay. Dia rehefa nanatona ny tompon'andraikitra ny commune izay dia zao tsara mihitsy ny teny noteneniny ilay tompon'andraikitra tamin'izany. Iny nosopatrany eny manko no mpiandraikitra anazy io. Ianareo ve adala hozy izy fa efa ny deby io. Efa nireny deby io. Dia mieritreritra moa ny tena zany hoe ratsiraka zany. Hozy izy aningara valimanana io. Efa nireserveny io. Fa raha ohatra nareo te azo an'io dia mangatafy eo ananaminy.
nangataka fihaonana tokoa ny module. Dia efa rehefa nilazaina ny motifa dia sady tsy nahazo rendez-vous no tsy nahazo suiteny tamin'ny motifa. Tsy procédure aloha zay alefako zay fa historique azafady tompoko. Taty aoriana asa rehefa tonga ny taona 2000 zany dia mbola miverenana indray tany amin'ny mois d'avril tany. Dia mbola rejeté ihany ary repoussé mihitsy zahay. Henonay ara fa hoe lasa andavalonanana ihany le trano sy ny karazany. Tena tadidiko mihitsy ary nanatona tao amin'ny commune izahay. Tamin'izany fotoana izany manko dia nisy ny hoe ity Ravalomanana dia ity Ratsiraka. Ka rehefa nentina tany amin'ny fitarainana tany ambadika tany dia rapide be vosiny vita délibération amin'ny conseillers municipaux le toerana dia lasa amin'ny MPS. Ity tompoko i délibération io miala tsiny fa maizina be le scanina zareo. Ity le izy. Tsy mitoriteny foana miteny eto. Andriamatoa raha arinay vo Andrianatoandro no nanosiny azy. Dia enoy tsara. Fantatrareo tsara fa raha arinay vo Andrianatoandro no président commune PCA tamin'izany. Dia zao. Aiza délibération teto ambonin'ny tany ka raha resaka bien communal dia tsy voafehana article anankiroa. Article anankiroa fotsiny ity tompoko. Ovakiko aminareo hoe inona aby le article ato. Le conseil municipal d'Antananarivo ankoatran'ny hoe vun'izao sy ny vu zao zany a. Avy eo manko mbola hanazava procédure. D'Antananarivo dans son accord donne son accord pour la location par bail emphytéotique d'une partie du terrain municipal si à Doutapianaka dénommé Androussi izy ity. Androussi, dont les détails seront déterminés ultérieurement par arrêté municipal. Zay zany. Faharoa, le bénéficiaire et le Malagasy Broadcast System, MBS zany. Et adopté et délibéré à la majorité des nombres ayant le izy maizimaizina tompoko fa zany hoe délibéré par la majorité. Zao tompoko rehefa manao an'itony convention tony, tony délibération tony dia tsy maintsy avoaka ao anatin'le délibération hoe selon ny consultation na ny appel d'offre na ny appel à manifestation d'intérêt natao tamin'izao andro numéro zao dia tokony ho ato amin'ity référence ity. Tsisy an'izay ato amin'le vu zao. Fa tonga dia loi zao. Io zany zay revireviny fotsiny dia vu la demande de l'intéressé, zay ny teny lehibe ato. Vu la demande de l'intéressé en date du 20 avril 2000. Hitanareo, avril ho azy ny tonga tany aminy, dia avril l'izy no nataon'dareo ny demande. Sao sanatria lasa ny olon-Ratsiraka fa olon-Ratsiraka iny teo iny fa tonga dia alefaso.
mois de mai, 8 mai 2000 ilay izy no soniavana. Dia natao zany ny convention, dia ity indray ny convention, toko ataontsika. Dia rehefa vakina ny convention, ny durée an'ny convention aloha dia 50 ans. Zay. Ary ny zavatra tokony atao ny redevance annuelle dia 4000 ariary, 4000 kg par mètre carré. Annuel. Zany hoe raha 2500 mètres carrés zany dia 10 millions par an. Ny tany amin'ny efan'io économiquement mitombina ary tao anatin'ilay tany dia misy trano. Misy trano lehibe tao. Zany zavatra teneniko atsika. Ny procédure amin'itony délibération tony tompoko dia miala tsiny aho. Fa tsy maintsy misy ny atao hoe avamina satria vu la demande de l'intéressé. Raha ohatra tena tompony transparence zay vavavavaina sy teneniny isan'andro ngadisy kapoka zay mera tamin'izany andro zany. Za transparent za zao e. Dia tsy maintsy misy ny appel la manifestation d'intérêt na appel d'offre officiel. Tsy mitransparaître an'izany ty délibération ty, tsisy an'izany ty. Donc, vice fondamental de procédure. Misy abus zany ty zavatra ty. Abus. Satria ny olona nanao an'ity zavatra ty, rehefa jerena tokoa ilay pisony, ohatra zany ny ato amin'ilay délibération ato, dia andrena tandro zay filohan'ny adiny fa présiden'ny tiny misy tamin'ireny andro ireny. Dia zany Rasolo Arsolo zanona Aimé zany no nanao siny. Asa izy olona io tamin'izany andro andreny tamin'ny 8 mai 2000. Zany hoe dezy kapoka zany tsy hitanao ato anatin'ity mihitsy ato anatin'ity dossier ty na ho an'ny MBS na ho an'ny commune. Le amin'ny convention c'est vrai. Ny PCA manao siny azy dia manao siny koa ny maire. Zay ny délibération tompoko. N'aiza délibération voka quand vu anao hoe mi-octroyer bien de l'État na bien communaux. Tsy maintsy eo sinian'ny PCA, tsy maintsy eo sinian'ny maire. Fa inona ny antony tsy nasiana sinian'ny maire eto? Satria maire sady juge ny parti. Sady anga maire ny inona ty izy teo? Ny MBS ny maire ihany koa no initié an'ilay dossier ny présentena teo amin'ny conseiller communal. Tsy misy ato zany ny soratra ato manao hoe ny présenté ny maire ny projet, vu ny présentation ny maire, vu ny hoe ny affectation an'izy, vu ny mety hoe zao. Tsisy an'izany ato. Dikan'izany, ty zany azo lazaina feuille de chou. Raha ny tena mariny ty, za tsy andeha hiteny hoe tsisy valeur. Fa raha ny tena mariny ty, tsisy valeur n'ity zavatra ty. Satria misy filaza zay amin'ny terme juridique zareo, tsy mahalala azy fa abus, tsy tadidiko filaza zay fa tena flagrant amin'ity de sady juge izy ny parti ao anatin'ilay opération. Dikan'izany mila mandinika sy mila misaina. Base fondamentale an'ity tsisy appel d'offre, tsisy avis de consultation na hoe appel la manifestation d'intérêt. Dikan'izany misy vice fondamental de procédure ty pénal zany ty zavatra. Teo ny navendrana aminaina satria tsy fantatrinay zany. Tsy fantatrinay zany. Tokony constatena par huissier aloha hoe tsy nisy procédure appel d'offre ity zavatra ity.
tokony constatena par russie aloha tsy nisy avis en appel na manifestation d'intérêt ity zavatra ity. Tsy vitan'izay rehefa nandeha le convention ato anatin'ity convention ity tokoko dia milaza tsara mihitsy fa en cas de défaut de paiement d'un seul terme de la redevance à son échéance, quelconque clause ministère lasa lovakiky tsara fa tsy mazava mihitsy ny ilay izy afaka mirésilier an'le bay ny mpampanofa na ny tompon'ny trano na ny tompon'ny tanàna. Dikan'izany azonay natao mihitsy mandroaka ny ara-valimana satria ne tamin'ny volana novambra taony izy ono satria raha diso ny zavatra tenenin'ny commune dia lakotsiny fa za tsy manana profo afatr' izay zavatra tenenin'ny commune eny amin'ny aina aman-jery hoe nisy vola 8 millions ariary naloa amin'ny groupe MBS hofatrano. Zany hoe depuis 20 ans que le gars il s'est installé là, il n'a rien payé. Vous vous rendez compte? Ça s'appelle comment en fait? Déjà, le loyer est un loyer dérisoire. Si smith à terme, ouais, et le mystère matin, ou vraiment, selon ni inflation, si karazany nefa tsy midépasse zao, ny fatrano, ny fatany, tsy nataony zany na indemnitaire, tsy ny ajustena, dia inona indray ny zavatra nataony, vomaika grave noho zay, tonga ny 11 mars 2016 dia nireconfortena ny bay par délibération mihitsy indray tompoko natao dia hoe vu la demande faite par le représentant du Malagasy broadcasting dia tsy mba nisitena broadcasting plutôt système tsy mba nisitena teto akory iza io représenté hoe iza no représenté azy ato amin'ity contrat ty ato amin'ity convention ty dia tsy misy akory hoe la convention lie telle personne à telle personne pour vous dire hoe eny aty maire de commune urbaine Antananarivo et la société MBS rehefa raiky transny aty ambadika aty dia ohatran'ny hoe mody tsy hita angamba le maire raha tsy diso tena tsy hita mihitsy fa zay malala sy ny endra valimanana amindreo dia teneno zay malala azonareo teneno fa tsy hita ato zany hoe ary amin'ny voalohany nefany le maire io zany hoe nga idezika poka ny manao sony ho an'ny maire dia raha tokony tena izy idezika poka koa ny tokony manao sony ho an'ny MBS. Délit d'initié zany tompoko avec abus io le maire asa izy amin'ny maire tamin'ny 2000 tompoko ila misaina sy mandinika anetsika malagasy fa domin'ny olona any amin'ny fo fotsiny dia hoe idina ny MBS sy ny karazana ny courrier nalefa ny commune tsisy resaka mihitsy ary ny commune tsy manana pouvoir manidy ny MBS aza manipuler na le vahoaka malagasy tsy nandoha volana hofatrano ianao dezika poko ary tsy ny zavatra sy ny nataonao dia misy abus misy fanararao tapahefana raha zavatra tokony 1 million vidiny dia vidiny dezika poka 1000 francs zay ty zavatra mitrango ty dia sao ny zavatra teneniko atsika moralité atsika malagasy
rehetrarehetra. Mila jerena ohatrinona koa momba an'ireny hoe ahoana nazahoandry Pierre Bleu an'ireny gara routier gara SNCF reny RNCFM reny. Ahoana tsy népotisme zany fa abus mihitsy zany tena hoe izy tenany ihany manao antenany. Conflit d'intérêt mihitsy zany, misy conflit d'intérêt zany. Ary raha resaka éthique amin'ny resaka droit tsy azo atao zany. Délit d'initié zany. De tsara koa zany manomboka avoaka koa momba an'ireny satria fantako manko fa Pierre Bleu sy Ngia Descapoka no niaraka nanao an'ireny le projet polyclinique reny. Tokony fantarina koa zany, tokony avoaka amin'izao fotoan'izao hoe ohatrinona tokoa niofa amin'ny polyclinique anofainy Pierre Bleu amin'ny polyclinique. Tsy anazy manko io trano io. Tsara fantatra koa zany hoe ahoana ny nazahoan'ny Pierre Bleu ny tranon'ny Sonapara io Beririka io. Fa penalina koa io satria ny anabavy ny Ihajo Andriananarivelo no tao anatin'ny Sonapara ka nazahoany Pierre Bleu an'io tranon'ny Sonapara io. Ahoana ny fomba ny concédé ny Sonapara io, ahoana ny procédure amin'io, ary ahoana ny paiement ho an'ny Sonapara sy ny zavatra tokony an'ny Sonapara amin'io. Be dia be tokoa ny zavatra azo jerena momba an'izany. Amin'ny resaka fanararaotana ny fanana fanjakana. Be dia be tokoa. Tsy tia zavatra ataon'ny Descapoka rery ity. Ka izay le mahatonga an'le hoe misy olona miteny hoe samy manao ny tsy mety anareo hoe. Ka rehefa samy manao ny tsy mety izy dia samy zahody zany. Fa tsisy hoe nenty kely, nenty ngeda be dia efa hitantsika io zao. Ohatrinona manka gagné amin'ny commune. Raha ny estimation nataonay tamin'izany, tamin'ny taona 2000 zany, 10 millions FMG niofan'ny tany sy ny tany tao. Ohatrinona nalohan'ny NBS. Raha tsy mandainga ny commune dia 8 millions ariary. 20 taona ve tompo? Dia vao tamin'ny novembre ianao vao mody mandoa 8 millions ariary. Dia avy eo mbola confirmenao indray zany hoe zay ho any tena manahirana ako amin'ireto vehivavy vadina mpitondra fanjakana reto. Mananao foana, lasa mananao foana le vehivavy. Za zao tena nasoroko mihitsy. Ary ny sarahako tao anatin'ny zavatra hoe izany lalao Ravalomanana zany dia olona mivavaka mahitsy. Kanefa ny miala tsiny aminao neny ianao meratra amin'io. Fantatro mihitsy fa tsy maintsy tenenina zany neny. Fantatro loatra ny fomba fanindrin-danao. Zay manko ny fiantsoana ny lery. Fomba fanindrin-danao, tsindrin-da ianao hoe ataovy io. Ary tsisy zavatra nataony neny tao anatin'ny commune. Ataoko hoe neny satria tsaiko le raha matoa. Ka tsy mandalo dalo zay vao azo décidena. Tokony fantatritsika zany. Manahirana le izy, manahirana mihitsy a. Ary zay le mpanao politika malagasy. Tena manahirana nareo. Ka na vehivavy endry raha vitan-dralahy manipule azy. Vitan-dralahy aby tena lasa hafa baraka mihitsy le olona aveo fa zany moa zany tsy zay le tanjon'ny fandarana eto fa ny zavatra fantatro manipule n'le riny. Penal io zavatra io tena miteny anao an'izany misy resaka conflit d'intérêt, misy délit d'initié, misy abus de position. Fa any Madagasikara manko tsy misy zany hoe abus de position dominante zany. Fa azo atao jurisprudence zany par rapport amin'ny lalàna frantsay. Zany ka mbola doka-dokafanao hoe hafa ihany data. Zay neny zavatra zao zavatra teneniko anareo. Za rehefa miditra amin'ny zavatra tena miala tsiny amin'ny teny an'ity fa tsy dia tiako loatra le mizaozao.
rehefa miditra amin'ny zavatra anankiray fantako ny lalana andehanako fantatro ny lalana tongavako ary efa fenofeno ny dosie sy ny kapoka eo an-tanako zay aho vao miditra amin'le izy tokatokafy any efa hita fa loza manambana efa ijereo tsara tsy filoham-pirenena akory ary le ry de efa tonga de efa menaseny ny zanak'olona tsy raha mpandovy ianao de zao ianao le izy manahirana amin'ny eritreritra an'le izy tan'izay zany ny le mpanao politika malagasy mila mandinika sy mieritreritra isika menakavy dahoany Saio Matina batuzana Gigi classe samba già Matina batuzana Piano cattivo Piano che fai Piano che Sati Piano che
Zay le izy zany a. Zao a, averika any mba ho inty izy teo, amintinana ny resakintsika teo. Mila ho anareo rehetra zany amin'ny fanjakana rehetra any. Saotra ny nameny dosie aloha ohatra ny tony. Problema am'ty zao a, de noho ny tsy fahaizan'ny ganaina de mety ho voany raha valomanana am'ty izy amin'ny procédure satria misy procédure ihany tsy arahan'ny ganaina ao anatin'le fanaovana an'le raharaha. Bon, hitantsika eo ny fandehany, asa izy rehefa nanao ny constat hoe misy vice de procédure fondamentale na hoe tena ny fototry zany atao hoe fanomezana fananam-panjakana ho ana olona privé zany. D'autant plus mino a fa tsy société anonyme angamba ny MBS, fa mety société individuelle ihany koa. Veloma daholo ary tsy rehetra ka dia mandram-peona am'lahady indray ny fotoana. Ka dia mandram-peona daholo tompoko. Ho antsika zay anotrona ny fotoam-pivavahana ho rapitso ny akama, miala zao zaho rehefa aveo, raha izay. Ary ny isika ihany koa de misy olona ho raisina rapitso après-midi. Misaotra tompoko. Aza adino ny mikomandy ny akanjo, ny polo akama satria tsy maintsy alefanareo ny taille nareo TAI 2LE zay vao azo atao ny mikomandy ho anareo. Autrement rehefa tonga any nareo vao mandray ny raha ohatra misy mbola tavela am'izay komandy dia any nareo vao komandy. Aoriana kely koa hivoaka ihany koa ny listan'ny menu na sakafo mety anisan'ny atao démonstration any dia eo koa nareo no mandefa ny komandinareo tompoko. Mandram-peona.